Ivatika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika dia totosa io tolakandro io ny lalao famaranana fedina ny ho an'ny latsaky ndraiky amby roapolo taona fedina ireo boriboritany enina moa no nandray anjara ty amin'ity faninanana ity ka tsy votsitra teo ampelantanany zareo firaisana fahadimy ny amboara zay izy ireo ihany no nahazo tamin'ny andihany voalohany resiny tamin'izany ny etsy amin'ny firaisana voalohany tamin'ny isa 350. Noromban'ny ekipan'ny boriboritany fahadimy fanindroany ny fifaninanana ho an'ny latsaky ny raiky amby roapolo taona eo amin'ny taranja baolina lavalava zay lalao nikarakaraina nandritra ny herinandro. Ireo mpilalao raiky amin'ny latsaky ny raiky amby roapolo taona isaky ny boriboritany enina miampy ny seksiona avaradrano sy ambodratrimo no nandray anjara tamin'ity faninanana ity. Ity sary alantsika ity ny lalao famaranana zay ikandroan'ny firaisana fahadimy manao akanjo fotsy amin'ny sary mikatroka amin'ny firaisana voalohany manao akanjo mavo. Iry zareo avetsy amin'ny firaisana fahadimy no nivoaka nandresy tamin'ny isa mazava 350. Manatalenta ny tanora malagasy raha ity taranja baolina lavalava ity izay nitaterahana nandritra izay herinandro izay nambarandro ny tale teknika nasionaly fa dia azo lazaina ho tratra ny tanjona raha ny zavatra nasehon'ireo mpilalao nandritra izay herinandro izay. Ny tanjona moa zany dia tilina ireo le relève maki raha ny zavatra hita aloha dia tratra ny tanjona satria nahita mpilalao azo raisina ihany zay na izanaty zany nisy ny olana satria maromaro ireo le mpilalao tsy tonga namonjy an'ity fifaninanana ity noho ny fisian'ny fifaninanana tany amin'ny section mbola nandeha. Anisan'ny sakana kely zany zay dia ho atsaraintsika izy amin'ny fotoana manaraka mba tsy hisy tournoi zany mandeha any ambadika any indrindra fifaninanan'ny section fa mandeha ny U21 dia mba vory laniny eto daholo ireo ankizy rehetra. Nisy fandraisana anjara an'ireo ekipa avy any amin'ny faritra le izy misy azo raisina be ireo mpilalao avy any amin'ny faritra zany. Ya raha ny avy any amin'ny faritra aloha dia tsikaritra tokoa hoe misy mpilalao maromaro ary amin'le toerana tena hitadiavantsika olona mihitsy toy ny hoe pilier zany nahita olona telo na efatra teo ny fédération na teo amin'ny 3e ligne misy ihany koa ny tena zavatra tsapa teo amin'ny lafiny teknika raha no avy any amin'ny faritra ndresana dia noho ny tsy visin'ny mpampianatra no hita hoe olana ho andry zareo ka ho anay ato amin'ny fédération zany ny vahaolana ny eritreretinay dia ny tondrana formation maromaro any amin'ny faritra. Inona zany ny tohany ho an'ity tournoi U21 ity indrindra ho an'ireo zay hoe fantatra tahaka ny tamin'ny herintaona ihany dia misy ny formation zay ataon'ny fédération ho an'ny mpilalao formation des joueurs dia zay zany no toyny miditra manomboka vakansy izy amin'izay mba afaka mandray anjara ireo le avy any amin'ny faritra. Tsy hijanony eo moa sy ity faninanana ity araka izany fa dia isy ny fampivondronana ireo ekipa voafatana tao anatin'izay faninanana ho an'ny latsaky ny raiky amby roapolo taona izay. Azo ny larana fahatelo kosa tamin'ity faninanana ity iry zareo aveny avaradrano zay nandresy ny sélection B tamin'ny isa 80.